dia ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Falmeraba ny tsika mpiain'ny fandaharana Kristinoiva eto amin'ny Oliva Soa Radio. Androany dia iresaka manokana indray tsika ny momban'ny finoana sy ny toriteny, zany hoe ny herin'ny teny eo amintsika olombelona, ny herin'ny teny eo amintsika olombelona. Ny antony anazavako an'izy ity dia mila azontsika hoe ny fietsika rehetra, zany hoe ny zavatra ataontsika rehetrarehetra, ny action rehetrarehetra zay ataontsika dia vokatry ny zavatra ao anatintsika, vokatry ny zavatra rehetra ao anatintsika. Ohatry ny ahoana zany zavatra zany, mila azontsika aloha, mila azontsika tsara hoe ny zavatra ataontsika, ny action ataontsika dia vokatry ny fisainana ao anatintsika, vokatry ny pensée ao anatintsika. Ary ny pensée ao anatintsika, zany hoe fomba fisainantsika, dia vokatry ny faharesen-dahatra zay ao anatin'ny fotsika, vokatry ny faharesen-dahatra ao anatin'ny fotsika, conviction. Ary io conviction io nefany dia avy amin'ny croyance na ny foi, zany hoe avy amin'ny zavatra inotsika na ekentsika fa marina, dia zay no mahatonga faharesen-dahatra ao anatin'ny fotsika. Ary ny zavatra ekentsika fa marina, zany hoe inotsika, dia vokatry ny teny zay henontsika, na vokatry ny zavatra zay nampianarina atsika. Raha fitiniko zany dia izao, ny zavatra henontsika no miteraka foi na croyance ao anatintsika. Zay le tenin'ny Paoly hoe ny finoana ozy izy dia avy amin'ny toriteny. Ny zavatra henontsika, ny zavatra hitantsika, ny zavatra nampianarina atsika dia miteraka foi na croyance ao anatintsika. Ary ny foi sy ny croyance ao anatintsika dia miteraka faharesen-dahatra, miteraka conviction ao anatintsika, miteraka faharesen-dahatra ao anatin'ny fotsika. Ary rehefa miteraka faharesen-dahatra ao anatin'ny fotsika iny dia iny faharesen-dahatra ao anatin'ny fotsika iny kosa no lasa mitarika ny saitsika, mitarika ny saitsika, zany hoe mahatonga pensée, façon de penser. Ary rehefa avy eo iny façon de penser iny no lasa manosika atsika hanao action, lasa manosika atsika hanao action. Zay daholo ny zavatra eto amin'izao tontolo zao. Fa saingy zao ry havana, mizara roa amin'izay io zavatra io. Nen'izao tontolo zao, nen'izao tontolo zao dia tsotra, misy zavatra aseho an-devoly, misy fampianarana maro isan-karazany, misy information maro isan-karazany, izay alefan'izao tontolo zao, alefan'ny devoly, i-influencenatsika, i-influencenatsika. Ary ny tanjony dia ahatonga atsika ho égocentrique, mikitika ny ego atsika izy io. Dia ohatr'izao ny fomba fisehony, mandefa information, mandefa zavatra maro isan-karazany, mandefa fampianaran-diso na zavatra ohatran'izany ny devoly, mi-influence atsika. Ary rehefa henontsika iny dia mahatonga finonom-pony croyance, mahatonga finoana croyance. Ilay finoana teneniko eto zany tsy foi, satria ao amin'i Jesosy Kristy irery misy ny foi, fa nen'ny devoly dia croyance, manome croyance atsika izy. Ary iny croyance iny rehefa avy eo no lasa faharesen-dahatra ao anatintsika. Raisiko ohatra, manome information izy zao hoe raha ohatra ianao ka avy mamangy faty, ohatra avy mamangy faty ianao, dia arahan-dolo ianao, dia manome information koa izy hoe rehefa tsy mandeha afo ianao, rehefa tsy asianao afo eo amin'ny tolanam-baravaranao dia lasa arahan-dolo ianao. Information zany. Dia zay information zany lasa miteraka croyance ao anatintsika hoe ay, raha ohatra zany ka mandeha, raha ohatra zany ka mikasika makany amin'ny fahoriana ka tsy mandeha afo dia lasa arahan-dolo, lasa arahan-dolo ny zazakely mitomany tsy misy dikany. Dia lasa miteraka croyance ao anatintsika zay. Dia zay croyance zay miteraka faharesen-dahatra, miteraka faharesen-dahatra. Ary ny faharesen-dahatra rehefa avy eo dia lasa tsy maintsy isaky ny andeha avy hamangy fahoriantsika, tsy maintsy andalo afo tsika, asiana afo eo am-baravarana. Miova, lasa miova hatramin'ny saitsika, dia lasa miteraka action zay, latsika mampirehatra afo dia ataontsika eo am-baravarana. Tahak'izay daholo ny fiasan'ny zavatra eto amin'izao tontolo zao. Ianao matoa manao zavatra anankiray dia tadidio tsara fa nisy information tonga tao anatinao,
niteraka croyance iny, ary ny croyance iny rehefa aveo no niteraka farisen-dahatra conviction tao anatinao, nanova ny fomba fisainanao, ary rehefa aveo lasa nitarika anao zavatra anankiray. Zay foana ny fiasan'izao tontolo zao zay. Ary zay nefa ry havana de zao mampalahelo, satria izay zavatra zay tena izay ny fomba fiasan'Andriamanitra no ny copien'izao tontolo zao. Fa saingy zao ny an'izao tontolo zao information, fa ny an'Andriamanitra kosa parole de Dieu, parole mamelona, manome parole l'Andriamanitra. Ny finoana ozy izy de avy amin'ny toroteny, zany hoe ny toroteny ozy izy de avy amin'ny tenin'ny Kristy, ny tenin'ny Kristy de zao voavelany elokao. Ny tenin'ny Kristy de zao voavelany elokao taloha ankehitriny aroa avy, efa voavelany elokao, vita ozy izy Jesosy Kristy teo amin'ny hazo-fijaliana. Ny tenin'ny Kristy zay mitondra finoana de zao efa niara-maty tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo-fijaliana ianao, ary tsy ianao tsony ny velona, Kristy ny velona ao anatinao. Zany hoe efa maty le ianao taloha, efa maty la ianao zay égocentrique. Ny tenin'ny Kristy de zao nitsangana tamin'ny maty Kristy, ary resiny ny endrim-pahafatesana rehetra. Ny tenin'ny Kristy de zao tsy ianao tsony ny velona, fa Kristy ny velona ao anatinao, ary Kristy velona ao anatinao, izy miatrika ny zavatra rehetra miseho eo amin'ny fiainanao. Zany tenin'ny Kristy zany, zany parole zany, izany no miteraka finoana ao anatinao. Ary zany teny zany ny lasa miteraka farisen-dahatra marina, conviction juste ao anatinao, ka na inona mitranga de mampitodika anao amin'ny asa-pamonjeny Kristy, fa efa voavelany elokao. Mampitodika anao eo amin'ny asa-pamonjeny Kristy, fa ninona zavatra mitranga lehibe zay ao anatinao no eo am'izao tontolo zao. Ety am'izao tontolo zao ozy izy ny tenin'ny Kristy ny ahitana reo fahoriana, nefa matoky zaho efa naharesy an'izao tontolo zao, zaho efa naharesy an'izao tontolo zao. Zany parole zany ny tokony mitoetra betsaka ao anatintsika, ahafantaratsika, ahatonga farisen-dahatra marina ao anatintsika. Ary rehefa mahazo an'izay farisen-dahatra marina zay tsika, de lasa miova amin'ny fanavozana ny saintsika. Ary rehefa miova amin'ny fanavozana ny saintsika, de lasa mitarika action zay. Ka rehefa ohatra ka misy zavatra mitranga ohatra eo amin'ny tontolo, hita maso, influence le fandevoly. Rehefa le parole de Dieu ny ao anatintsika, rehefa le parole de Dieu ny inotsika, le parole de Dieu zay miteraka zay manome finoana, manome finoana fa tsy manome croyance, fa manome foi. Rehefa ray parole de Dieu manome foi ao anatintsika, de iny no lasa manome farisen-dahatra marina, conviction juste atsika. Ary iny conviction juste iny no mahatonga atsika andeha amin'ny fanavozana ny saina. Ary rehefa aveo de iny kosa no mitarika atsika anao asa marina, satria zao ninona zavatra mitranga, rehefa tena mipetraka ao anatinao farisen-dahatra hoe tsy za tsony io, fa i Kristy no efa naharesy an'izao tontolo zao. Rehefa zay de ho apetraka Kristy anao ny zavatra tokony atao, manome anao fitsarana izy aloha, ary ao anatin'izay fitsarana zay no ampiasainy Kristy anao hiatrika na inona zavatra mitranga eo amin'ny tontolo misy anao. Tadio ary havana, tadio tsara, fa be de be ny information mandeha eto am'izao tontolo zao, mandeha ny information zay sy ny influence maro isan-karazany lefa ny devoly, mandeha ny fampianarany diso maro isan-karazany, fa mandeha koa ny parole de Dieu, mandeha ny teny fahamarinana zay mifototra amin'ny Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny, zay mifototra amin'ny Jesosy Kristy sy ny asa vitany teo amin'ny hazo-fijaliana. De ny fanontaniana mipetraka de izao, ny teny taky ny ahoana no manoropaka, miopaka ao anatin'ny fonao, fa arakarak'izay teny miopaka ao anatinao, zay arakarak'izay teny enonao no mahatonga na finoana na croyance ao anatinao. Ary ny finoana de miteraka conviction juste, miteraka pensée renouvelée, intelligence renouvelée, ary miteraka action juste, œuvre ao amin'ny Kristy. Fa ny information sy zavatra alefa n'izao tontolo zao, ny influence alefa n'izao tontolo zao sy ny alefa ny devoly kosa, de miteraka ao anatinao croyance, miteraka fausse conviction ao anatinao, ary ny fausse conviction miteraka pensée erronée, miteraka intelligence égocentrique, miteraka fadisoana fomba fisainana, ary miteraka asa maty, œuvre morte, satria ianao ny anao azy, ianao ny lasa anao azy. Fa rehefa le parole de Dieu ny ao anatinao, miteraka finoana marina, miteraka farisen-dahatra marina, ary miteraka fomba fisainana vaovao, de tadio fa tsy ianao nanao ny asa akory, fa Kristy velona ao anatinao ny anao ny asa, satria izy no miteny hoe izy mametraka ao anatinao na ny fikasana na ny fanaovana, ahatanteraka ny sitrapony. Lasa lay teny dikany hoe Kristy velona ao anaty, de tadio ny dikany hoe Kristy velona ao anaty, de velona ao anatinao ny tenin'ny Kristy,
velao anatinao lay teny, ary lay teny ny lasa fiainanao, lay teny ny lasa manosika anao anao zavatra anankiray. Zay ny atao hoe Kristy velona ao anaty ry havana. Izy ny lasa miasa ao anatinao, manosika anao. Taddio ary ry havana, fa ny zavatra henontsika, ny zavatra henotsika, ny zavatra inotsika sy ny zavatra raisitsika de mila tandremana ry havana. Mila tandremana satria zao rehefa zavatra diso ny anonao fa tsy zavatra mifototra amin'ny asa-pamonjeny Kristy, de taddio fa hiteraka farisendahatra diso ao anatinao zay, hiteraka fomba fisainana diso ao anatinao zay, ary mazava ho azy fa hiteraka fietsika sy fomba fanao zay diso eo aminao zay. Fa rehefa tena ny parole de Dieu ny velona ao anatinao, lay Kristy, lay teny fiainana ny velona ao anatinao, de hiteraka finoana ao anatinao zay, hiteraka farisendahatra marina ao anatinao zay, hiteraka conviction juste ao anatinao zay, ary hiteraka fiovana amin'ny fanavozana ny saina, renouvellement de l'intelligence, zay mitodika any amin'ny Kristy ao anatinao zay, ary hiteraka asa tsara satria Kristy lay velona ao anatinao, ny miasa ao anatinao na fikasana na fanaovana. Ry havana, tandremo ny zavatra henona, tandremo ny zavatra henona, aoka ny zavatra ho henotsika, tena io Kristy no ivony, io Kristy no ivony zavatra henotsika rehetrarehetra, io Kristy no ivony zavatra jerentsika rehetrarehetra, io Kristy no ivony fiainatsika rehetrarehetra. Fa rehefa izay de tsy maintsy miova ny fiainanao. Zany ny antony mahatonga an'Andriamanitra ny teny tamin'ny zanak'Israely ny 3 isan'andro tsy mila mamerina, an'izany hoe Shema, Shema, Shema Israel, Jehova Andriamanitra de Andriamanitra tokana isan'andro, entraînement zany, entraînement isan'andro ny hoe voavelany eloko, entraînement isan'andro ny hoe efa maty niaraka tamin'ny Kristy, entraînement isan'andro ny hoe tsy zatso ny velona fa Kristy ny velona tao anatiko, entraînement isan'andro, mila iainanao, mila sainanao, mila tsakonao isan'andro zany, mba hahatonga farisendahatra marina ao anatinao, hahatonga fiovana amin'ny fanavozana ny saina ao anatinao, ary hahatonga anao hotariany zany, hotariany fanahy ka ny zavatra rehetra ataonao de zany teny zay Kristy ivo ny fiainana zany ny lasa hanosika anao, ampanao anao ny zavatra rehetrarehetra. Ry havana, ny zavatra henotsika no mitarika finoana eo amintsika na foana conviction, mitarika farisendahatra eo amintsika na farisendahatra diso na farisendahatra marina, conviction juste na conviction fausse, ary mitarika fomba fisainana, façon de penser na façon de penser renouvelée ao amin'ny Kristy, na façon de penser an'izao tontolo zao zay miivo amin'ny teny égocentrique, ary miteraka rehefa avy eo fomba fanao, zay fomba fanao na ho amin'ny fitiavan-tena na fomba fanao zay atosika ny fitiavan'ny Kristy. Tsy maintsy zay no miseho amin'ny fiainatsika. De za te hiteny hoe miverena ary tena banjiny ny asa-pamonjeny Kristy, enoy zany fitiavan' Jesosy Kristy anao zany, enoy zany asa-pamonjena vitan' Jesosy Kristy ho anao zany, afantoy am'zany ny fosiny saina mampananao, de ho fantatrao tsara, ho azonao tsara, anova ny fiainanao, anova ny farisendahatra ao anatin'ny fonao, anova ny fomba fisainanao, ary anova ny fomba mampanao eo aminao. Tsy misy afa-tsy zay, satria tsy afaka miezaka tsika, niezaka amin'ny herin'ny tena, tadio tsara fa tsy afaka miezaka amin'ny herin'ny tena tsika, tsy afaka hanohatra ny fomba fanao zao tontolo zao tsika, fa ny fomba fisainan'ny Kristy, ny tenin'ny Kristy no afaka manova tsika, andeha ho any am'zany fomba mampanao ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. De aoka i Kristy no ivo ny fiainatsika rehetrarehetra, aoka Kristy no ivo ny fiainatsika rehetrarehetra, aoka Kristy no anjaka eo amin'ny fiainatsika rehetrarehetra, de aoka ny voninahitra ho an'ny Kristy rery any. Amen.